alahady pentekosta raiky amin'ny 30 Mey 2022 zay ateraky ny nofo dia nofo, zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Andeha isika hitery ilay zanak'Andriamanitra zay nitondra ny fanahy masina ety an-tany. Isaia 1:10 amin'ny voalohany hatramin'ny 5 iarahantsika rehetra mamaky. Isaia 1:10 ny andininy voalohany hatramin'ny 5 hovakitsika aminaran'ny Tompo. Ary isy solofo mitsimoka eo amin'ny fototro Jesy, ary isy mitrebony eo amin'ny faka. Ary ny fanahin'i Jehova hitoetra eo aminy, dia ny fanahin'ny fahindrena sy ny fahazavantsaina, ny fanahin'ny fanoran-tsaina sy ny fahirezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahoranan'i Jehova. Ary hoanitra kasitrany eo amin'ny fahatahoranan'i Jehova, ka tsy hitsaraky hitan'ny masony izy, na hampiaiky araka ny reniny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinan'ny malahelo, ary omeny rary ny mpanefitra amin'ny tany, omeny ny tany amin'ny tsorakavon'ny vavany izy, ary mifofonay ny molony amin'ony ny ratsy fanahy, fahamarinany ny fisikinany, ary fanahy matoky ny fehinkibony. Amen. Hira faraiky amin'ny 200 andininy voalohany 3-4. Amin'ny vavaka isika misaotra anao zay fanahy masina, no nanekenao hidiny ety amin'ny tany, mivoaka avy amin'ny ray zay ny rahan'ny ray, ny rahan'ny zanaka koa, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Eny misaotra anao zay, ianao zay fanahy ny fahendrena sy fahazavantsaina, fanahy ny fahaloran-tsaina sy ny fahirezana, fanahy ny fahalalana sy ny fahatahoranan'i Jehova. Misaotra anao zay Tompo Andriamanitro, fa fanahy sarobidy ny menao anay, ny fanahy zay napetraka ao aminay dia irinao amin'ny fahasarom-piaro. Misaotra anao ry Jesu Kristy satria ianao no nampidina, nampitoetra izany fanahy izany tetỳ aminay. Izany fanahy izany no menao ny mino, tsy azon'izao tontolo izao tsy raisiny, tsy hitana ary tsy fantany, fa izay no menao azy. Ka misaotra, dera, laza, voninahitra ane ho anao ray zanaka fanahy masina. Koa masino izao fotoana izao ankalazana ny andro pentekosta amin'ny dinan'ny fanahy masina, tamin'ireo mpianatra sy apôstôly, manambara ny fahatongavany andro farany, ny andro ny fiangonana, hitoriana ny filazantsaranao manerana amin'ny tany. Koa dia rainy sy ankalazaina ianao Tompo, koa mianto aminao zay ry fanahy masina, efa nidina eto amin'ny rahateo ianao. Amasino zay, amasino izao fotoana izao, amasino ny fiangonanao masina manerana izao tontolo izao,
zay mankalaza ny amin'ny fanahy masina. Koa ny fotoana rehetra taonay ny ho voninahitro Andriamanitra ilay zanaka fanahy masina. Noho ny amin'ny Kristy izay nampianatra anay hivavaka manao hoe Zany an-danitra, ho masinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Menay ny anasaza ho anay, ary mamelany elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho fankapanahy, manafaly amin'ny rasy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Hipetraka isika manao ny hira fena 70 ndiny ny voalohany sy ny faharoa manantsika amin'ny fivaky ny soratra masina. Hamaky ny tenin'Andriamanitra isika riavako arak'izay voasoratra ato amin'ny Isaia 4:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Isaia 4:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ankehitriny dia miainoa ry Jakoba mpanomboko sy ry Israely izay nifidiko. Izao no lazainy Jehova izay nahary anao sy namorona anao hatrany am-boka sady namonjy anao. Aza matahotra ry Jakoba mpanomboko ary ianao ry Jesorona izay nofidiko. Fa handatsaka rano amin'izay mangetaeta aho, arika ho amin'izay tany karankaina. Eny handatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho, ary ny fitahiako ho amin'ny terakao. Dia haniry eny amin'ny ahitra tahaka ny azo malahelo eny anilan'ny rano mandeha ireny. Ny anankiray ilaza hoe an Jehova aho, ary ny anankiray koa ankalaza ny anarana hoe Jakoba, ary ny anankiray koa indray hanoratra amin'ny tanany hoe an Jehova, ary ny anarana hoe Israely dia ho tononona amin'ny mpanajana. Toizantsika ny famakinan'ny soratra masina atao amin'ny asan'ny apôstôly 4 ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 12. Asan'ny apôstôly 4 ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 12. Ary Petera feno fanahy masina dia nanao taminy hoe: ry mpanapaka ny vahoaka sy loholona, raha dininy izahay anio ny amin'ny asa tsara natao tamin'ny asitranana ilay lehilahy malemy, dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nomboinareo tamin'ny hazo fijaliana, fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy nitsanganan'io lehilahy io finaritra eto masonareo. Ity ny vato izay nolavin'ny mpanao trano nefa tonga fehizoro. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona izay azontsika famonjena. Toizantsika atao amin'ny filazany tsara araka ny jaona. Ny jaona 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9. Jaona 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9.
andeha hitsangana isika rehetrarehetra eo mpamakina izany filazantsarany Jesosy Kristy tompo izany. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy, izy nakao amin'ny Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe: Rabi, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy hanteraky indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy: hataon'ny olona ahoana no hateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny kibon-dreniny indray va izy ka hateraka? Jesosy namaly hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy hateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay hateraky ny nofo dia nofo, ary izay hateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy hateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay aviny na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra hateraky ny fanahy. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ivavaka isika. Isaoranay ianao ry Tompo Andriamanitra izay manome ny teninao ho anay fiangonana mandrakariva. Ankehitriny Tompo amin'izao andro atserovanay ny nanomezanao ny fanahy masina ho an'ny fiangonana izao, dia indreto izahay miomana handreny hafatra izay omenao avy amin'izany soratra masina nivakianay teo izany. Ao anatin'izany no andrenesanay indray ny sitraponao amin'izao andro Pentekosta izao. Koa mangataka anao fanahy masina izahay hameno anay tsirairay avy, na ny mpiaino na ny mpanomponao izay hanambara hitondra izany hafatra izany, mba ho voarainay tokoa ny hafatra avy amin'ny teninao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fita amin'ny fitopolo amin'ny zato ny andinin'ny faharoa ny fanampanazava maminay ny anatra. Ho amin'ny rehetra ny riavina ny fahasoavana sy ny fiadanana avy milay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito izay noho ny seza fiandrianana, avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina laha matoa amin'ny maty ary lehibe amin'ny mpanjakan'ny tany. Pentekosta 20:20. Jaona 3:7. Jaona 3:7 ny andinin'ny fahaenina ny rahantsika rehetra mamaky. Jaona 3:7 ny andinin'ny fahaenina. Vakitsika aminaran'ny Tompo. Zay ateraky ny nofo dia nofo, ary zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Araka lazaintsika tamin'ny herinandro masina, Jesosy nanana mpianatra maro tokoa ao amin'ny Jaona. Tao anatin'ireny mpianatra ireny nisy olona teny ambony mihitsy, tahaka Nikodemosy sy Josefa avy any Arimatia. I Josefa dia isan'ny Sinedrona, izany hoe mpitsara ambony faratampony ao amin'ny Israely. I Nikodemosy mpampianatra,
mpikambana amin'ny tokony fariseo ary mpanapaka teo amin'ny jiosy. Izy ireo dia manatona mangingina amin'ny Jesosy rehefa mianatra. Izy ireo dia nanaiky fa i Jesosy dia mpampianatra mahay. Ka Nikodemosy no nanatona an Jesosy tamin'ny alina, niresaka momba ny famantarana. Amin'ny mahajiosy azy isika dia famantarana nanaitra azy tamin'i Jesosy, ny fahagagana zany. Ka rehefa niresaka momba ny tamin'i Jesosy, hitako izy fa ny famantarana ataonao na ny fahagagana ataonao dia avy amin'ny Andriamanitra. Tsy misy olona mahay ohatra an'io rehefa midiniako, fa avy amin'ny Andriamanitra io. Nahatakatra an'izany i Nikodemosy. I Jesosy nefa tsy namaly ny momba ny famantarana, fa niresaka momba ny fahaterahana. Izay firesaka momba ny fahaterahana zay mifandray amin'ny fanahy masina zay no hevitritsika hoe kristianina teraky ny fanahy. Kristianina teraky ny fanahy. Ny kristianina teraky ny fanahy dia kristianina miaina ny fahateraham-baovao. Miaina ny fahateraham-baovao. Izy io zany mila iainana. Betsaka ny olona kristianina teraka indray fa tsy niainan'izany intsony, very, adinina. Ndevaka itsika eny andinin'ny 7 sy ny 8. Amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy namalika nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny ankibony reny indray va izy ka ateraka? Le ateraka indray eto na ateraka avy any ambony na ateraka fanondroany dia tsy araka ny fomban'olombelona, tsy araka ny herin'ny tena, tsy araka ny asa, tsy miankina amin'ny taona hoe fa lehibe ve dia fa le olona no manaiky ateraka. Zany hoe asan'ny fanahy masina izany. Ateraky ny fanahy izany ka mila iainanao ny fahateraham-baovao. Na kely ianao na lehibe, rehefa tsy iainanao i dia very. Ary zay mahatonga ny olona matetika hoe mbola kely loatra io fa azo atao batisa fa mbola tsy misaina tsara. Fa iza milaza aminao hoe ny lehibe ny tena misaina amin'ity tany ity, iza ny tena manimba fiarahamonina, iza ny tena manompa sy ratsy toetra eraky ny aina aman-jery sy aminy io, ankizy sa lehibe? Ny lehibe. Ka tsisy afaka milaza mihitsy hoe izao taona ianao vao tena matazona ny fahateraham-baovao io. Fa niza ianao raha tsy miaina io fahateraham-baovao io ianao dia mianjera. Mila iainana zany io, tsy miankina amin'ny taona araka ny eritreretin'ny Nikodemosy. Le olona teraky ny fanahy io zany le olona teraka indroa, teraka izy teo amin'ny reniny dia teraka ara-panahy. Mila iainana zany hoe tena teraka ara-panahy marina ve ianao sa mbola nofo fotsiny. Le olona nateraky ny fanahy io le olona miaina fahateraham-baovao dia miaina batisa roa sosona, le batisa amin'ny rano sy ny batisa ny fanahy masina. Zay ateraky, raha tsy misy olona ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ateraky ny rano sy ny fanahy eo amin'ny batisa dia mandray fanahy masina amin'ny olona. Ka tsy maintsy iainana izany mba tsy hahatonga anao araka ny nofo fotsiny, andeha araka ny filamin'ny nofo fotsiny. Zay mahatonga ny Kristy miteny hoe zay ateraky ny nofo dia nofo. Anarany ihany mba ateraka indray, teraka avy any ambony fa tsy afaka ny fitiavan-tena, ny fijangajangana, ny fitiavam-bola, ny fitenenan ratsy, ny fosafosa. Zay le olona tsy miaina le fahateraham-baovao, feno fialonana satria tsy miaina izany izy. Voafetra ny fisainany tahaka Nikodemosy eto, voafetra ny fisainana siantifika ihany. Hoe tsy possible zany, hatreo amin'ny fiainana siantifika ihany azy. Hoy Jesosy avy eo hoe tahaka ny rivotra nge le olona teraky ny fanahy. Ianao manampaizy Nikodemosy, ianao moa malala fa misy ny rivotra. Hitanao maso anga ny rivotra? Tsy hita maso. Ary zay zany le izy. Misy zavatra tsy hita maso fa tsapanao, fantatrao fa misy ny fisiny. Tahaka zany koa ny olona teraky ny fanahy. Manana hery toy ny rivotra, manana zotra, manana sitrapo araka n'Andriamanitra, araka ny fanahy. Mila iainana izany. Olona tsy voafetra amin'ity tany ity, ka mila iainana zany ilay fahateraham-baovao. Izy zany mila iainana isanandro, mila tsaroan'ny mino fa olona teraka indray izy, olona teraka avy any ambony izy. Raha vao tsy iainantsika izay
dia tsisy dikany mihitsy nanao vozana antsika amin'ny fanahy masina tamin'ny fahaterahana indray. Ny ankamaroan'ny kristianina nefa tsy mieritreritra fa olona teraka indray izy, olom-baovao izy, fa miverina mitoetra ny taloha, fa manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Tsy izany anefa ny nataony apôstôly. Jerenga ny apôstôly amin'ny asina apôstôly toko fahaefatra. Asina apôstôly toko fahaefatra. Ny andininy fahavalo hatramin'ny fahafolo no vakitsika. Asina apôstôly toko fahaefatra andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo aminaran'ny tompo. Ary Petera dia fen'ny fanahy masina. Dia nanao tamin'ny hoe ry mpanapaka ny vahoaka son'olona, raha dinina izay anio ny amin'ny asa tsara natao tamin'ity nasitrana an'ity lehilahy malemy, da aoka ho fantatra rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nombonareo tamin'ny hazo fijaliana fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, dia izy nitsanganany lehilahy finaritra eto masina. Rehefa fen'ny fanahy masina ny apôstôly, rehefa teraka indray izy ireo, tsy niverina intsony fa nitohy amin'ny fahatsarana ka nanasitrana ny lehilahy malemy tongotra. Ary rehefa nadinina izy, rehefa nenjeny zareo tsy nivadika fa tena nilaza fa le Jesosy nombonany tamin'ny fijaliana iny amin'ny nahasitrana ny rangahy io. Zay le olona tsy miemotra zay, tsy manana anarana hafa zay, tsisy famonjena hafa intsony. Ary zay nefa nle tsy vitatsika. Vakitsika neny andininy faharoa ambin'ny folo amin'ny asina apôstôly toko fahaefatra io, aminaran'ny tompo, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lany nomenan'ny olona zay azahoantsika famonjena. Io le tsy voatandrotsika matetika ka tsy hita le fahateram-baovao. Ny olona teraka indray na teraka ny fanahy miaina ny fahateram-baovao dia tsy mahita famonjena hafa intsony izy afa-tsy ao amin'ny Kristy. Tsy misarangitra amin'ny vola aman-karena, amin'ny fahefana, amin'ny seza, tsy miantehitra amin'ny olombelona intsony na dia mifanampy etỳ an-tany azy, fa tsy misy famonjena any ankafa, tsy misy anarana hafa azoantsika famonjena. Zay le olona miaina ny fahateram-baovao, tsy mahalala. Toko ampohatra ny siny isika tsy mahalala fa tsy rano. Zay amin'ny olona miaina ny fahateram-baovao, ary zay amin'ny olona takian'Andriamanitra amin'izao andro Pentekosta zao, olona tsy sadasada, mpivadibadika, bolokilaomboatseva, mamimiatso finy aroa, fa olona tena miaina izany fahateram-baovao zany, ka nana amin'ny toeram-piasana, nana amin'ny toeram-pianarana, naiza naiza, dia hita fa olona teraka indray. Ary zay ny mampahantra ny firenena. Ny ankamaroan'ny kristianina dia tsy miaina zany fahateram-baovao zany, manao kolokolo, mandentika amin'ny hafa, miady seza, miteniteny foana, nefa olona vita batisa. Ary zay ny mampahantra ny firenena. Maninona mbola mankana am-piangonana? Tsy tokony hankana am-piangonana intsony ianao, satria tsy iainanao zany fahateram-baovao zany. Ny olona teraka indray ka miaina ny fahateram-baovao, ny olona ilainy fiangonana amin'ny andro ankehitriny, fa aza mameno fiangonana fotsiny ianao raha tsy miaina ny fahateram-baovao. Ny kristianina teraky ny fanahy dia olona miaina ny fahateram-baovao. Ny faharoa dia izao, ny olona ateraky ny fanahy dia miaina ny fanjakan'Andriamanitra, miaina ny fanjakan'Andriamanitra. Misy antony la fahateram-baovao dia ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita na miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny kristianina zany dia olona mahitahita, tsy mahitahita araka ny fanaonareo olona be aferafera, afera maloto, fa mahitahita araka n'Andriamanitra, mahalala minny ny fanjakan'Andriamanitra, miantitra, mianatra, mamantatra ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ny fanjakany etỳ amin'ny tany ihany, fa manana zany fanjakany lanitra izany izy. Tsy ny fanjakany eny amin'ny rivotra koa ka hanompon'ny demonia, tahaka ny ataon'ny sasany mifaty-dra amin'ny demonia, fa ny fanjakan'Andriamanitra. Olona voatendry ahita ny tsy hita ny hafa, satria tsy mahita izany raha tsy olona ateraky ny fanahy. Zany ny kristianina ilaina etỳ amin'ny tany zany, olona mahita ny fanjakan'Andriamanitra ka miditra aminy. Fa betsaka ny kristianina jamba, ohatra ny fariseo ao amin'ny jaona toko 7, anarany ihany mankana am-piangonana fa miraparapa,
ile jamba sy mahanitra ho Kristy ary miboridana ho ny soratra masina. Manana anarana ho velona akanjo maty ihany. Betsaka loatra ny kristianina tsy miaina ny fanjakan'Andriamanitra ety, ary na dia maro ary ny fiangonana dia tsy mivoatra ireny kristianina ireny, ary tsy mivoatra miaraka amin'izay koa ny fiangonana sy ny firenena, satria kristianina jamba tsy mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Kristianina kilemena tsy afaka miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tapatongotra, tapatanana, ara-panahy ireny kristianina ireny. Fa ny kristianina ilain'ny tompo dia kristianina mahazo miditra efa amtanana ny famonjena, manana tombo-kase avy amin'ny fanahy masina izy, ka tsy misy masaka anazy. Olona avy any ambony, izany ny olona miaina ny fanjakan'Andriamanitra. Betsaka loatra ny fiainan'izao tontolo izao ihany ny iainan'ny kristianina, manaraka loko trandraka tany mena ety amin'ny taminy ihany, fa tsy miaina zany fanjakan'Andriamanitra zany. Sarisarina kristianina, kristianina sandoka ny mameno fiangonana, ary zany tsy mampandroso amin'ny ara-panahy eo amin'ny kristianina rehetra. Jereo tsara ny Isaia 4:7. Nampahery an'ny Israely babo Isaia ka nilazany amin'ny fanahy masina. Isaia 4:7, ny amin'dininy 7 hatramin'ny 5 hovakitsika. Isaia 4:7 amin'dininy 7 hatramin'ny 5 hovakitsika. Fa andatsaka rano amin'izay mingetaita, arika ao amin'izay tany karakaina. Eny andatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho, ary ny fitahiko amin'ny teraka aho. Dia niry eny amin'ny ahitra tahaka ny hazo malahelo hoe nanilan'ny rano mandeha ireny. Ary ny anankiray laza hoe amin'ny Jehova, ary ny anankiray koa ankalaza anarana hoe Jakoba, ary ny anankiray koa andranoratra amin'ny tanany hoe amin'ny Jehova, ary ny anarana hoe Israely dia ho tononona mpanajana. Zany ny olona miaina ny fanjakan'Andriamanitra. Andatsaka rano amin'izay mingetaeta. Inona le rano isika tamin'ny herinandro fanahy masina? Ny fanahy masina no ambaran'io. Amin'ny tany karankaina dia anao andefasako rika, andatsaka ny fanahiko amin'ny taranako ary fitahina. Ary rehefa maniry ianao tahaka ny hazo malahelo, ny hazo malahelo dia hazo faran'izay mora maniry indrindra eny amin'ny tanin'ny Israely, ka raha vao nilan'ny rano mandeha tsy mety maty. Ary rehefa miaina amin'ny fanjakan'ny lanitra samy milaza hoe za an'Andriamanitra. Manoloana ny kolokolo ianao samy milaza an'izany, manoloana ny fitatana nataonao samy milaza hoe za tsy hangalatra an'io fa za amin'ny Jehova. Zay ny atao hoe olona miaina ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zay ny lazaina eto hoe ny anankiray laza hoe an'ny tompo an'Andriamanitra, amin'ny Jehova, ary tsy hamavoko ny fiangonana misy fa ankalaza ny anarana hoe Jakoba, ny hoe Israely, dia isika no Israely vaovao. Sa manao an'izany ve ianao amin'ny fiarahamonina misy anao, amin'ny toerana misy anao, amin'ny mampitondra fanjakana anao? Sa milaza ve ianao za amin'ny Kristy manana fanahy masina, ka tsy hanodikodina volam-panjakana, tsy hanodikodina fananam-bahoaka, tsy hangalatra ny fananan'orinasa? Sa ian'izany ve ianao? Raha tsy izay ianao tsisy dikany andaranao amin'ny fiangonana, fa tsy miaina zany fanjakan'Andriamanitra izany ianao. Ary zay mahatonga ny Isaia amin'ny teny anankiray sahanoratra mihitsy hoe za amin'ny Jehova, ka tsisy atahorako izay rehetra mitranga eo. Manao ny fahamarinana satria manana ny fanahy ny fahamarinana. Za amin'ny olona ilaina manomboka izao andro Pentekosta zao, ka milaza aminareo fa ankamaroan'ny olona dia tsy tokony verina amin'ny mpiangonana intsony aorian'izao Pentekosta zao, fa olona tsy miaina izany fanjakan'Andriamanitra zany izy. Mandy miantena anatrano aloha amin'izao fioboana zao, vao miverina aty amin'ny fiangonana ianareo. Nizany izy ianao, satria tsy olona tahaka izany ny ilain'Andriamanitra. Fa ny olona ilain'Andriamanitra dia olona miaina ny fahateram-baovao, fa tsy olona meno fiangonana eraky Madagasikara io. Ary ny olona ilain'Andriamanitra dia olona miaina ny fanjakan'Andriamanitra, ka samby laza izy hoe any fanahy masina ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Amen.
Andeha hivavaka hifony eo anatrehan'ny Tompo isika ry havako. Isaoranay ianao Andriamanitra rainay io, satria ambaranao aminay mandrakariva ny sitraponao, ary tsy diso anjara tamin'izany izay amin'izao andro Pentekosta 22 izao. Nampahafantarinao anay teo Tompo ny antsoina hoe kristianina ateraky ny fanahy, dia tokony hiaina ny fahateram-baovao. Izany dia asan'ny fanahy masina eo amin'ny olona tsirairay, eo amin'ny fiangonana ihany koa amin'ny alalan'ny batisan'ny rano sy ny fanahinao. Tokony ho hita eo amin'ny fiainanay sy ny fomba fanao koa izany. Tompo, raha jerenay eny ny fiainanay izay mitononao kristianina ary milaza fa olom-baovao, dia tsy hita taratra velively amin'izay ataonay izany. Tsy ny sitrapon'ny fanahy masina izay tarihany anay no ataonay, fa ny sitrapon'ny nofinay izay niterahana anay. Miovaova mandrakariva izahay, na dia efa vita batisa ka nateraka indray aza. Nambaranao teo ihany koa fa tokony hiaina sahady ny fanjakanao Andriamanitra ny kristianina teraky ny fanahy, na dia mbola ety an-tany aza. Izany no tsy mampivoatra anay nefa, satria tsy miaina izany izahay, tsy miaina ny famonjena tolotrao izahay, tsy hainay ny miaina sahady izany fanjakanao Andriamanitra izany, fa zava-dratsy mifanohitra amin'izany aza no ataonay. Tsy sahy izahay ny mijoro ka manambara fa manana anao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ho Andriamanitray. Heloka ho teo anatrehanao avokoa izany rehetra izany, raha tsy miova izahay. Ary tsy ho isan'ny olonao, koa indreto izahay miaiky heloka eto anatrehanao, manolo tena ho diovinao fa vonina ny hiova izahay Tompo, koa mamindra fo aminay. Avelao heloka izahay, ilay fanahinao masina izay efa nomenao anay eny, hitoetra ty anatinay hanadio anay amin'izany tsy fahatanteranay izany, ary indrindra fa hitarika ny olonao tsirairay hanolo tena ho anao tokoa. Dia izany Tompo no fiekekeloka ataonay eto anatrehanao, koa dia raiso ny fifonanay, ary avelao heloka izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Dimy amby fitopolo amby zato andininy volana hatramin'ny fahatelo toy ny fifonana. Oh
betsaka marina tokoa vonona iaina izany fahateram-baovao izany sy iaina izany fanjakan'Andriamanitra izany. Nitsangana indray ny teny Soamafaly fa mafany fahotantsika ny fanahy masina. Ho ny tompo raiso ny fanahy masina. Na elokizana velanareo dia voavela izany. Ary na aniza ny tsy avelanareo dia tsy voavela kosa izany. Ho koa ny tompo indro omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo. Hisoroka aminareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo. Noho izany ariavana dia voavela sy voafafa koa ny fahotanareo ny aminaran'i Kristy Tompo, ka samy amidiran'ny Tompo ianareo. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Fiangonanao angony fanahy ho tena ray 5,573. Misotranao zay ry Tompo Andriamanitra satria mbola afaka mangataka aminao, afaka mbola mitalao aminao ankehitriny. Eny ianao Jesosy Kristy, lay mpanjaka tompon'ny Tompo. Eny, manaiky ianao avokoa na ireo zay nanana fahefana sy nanana voninahitra teo amin'ny Israely aza, dia nanaiky ianao Nikodemosy. Ianao lay Andriamanitra zay nampianatra anay, ianao lay Andriamanitra mitarika anay ary amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba tonga anay iaina fahateram-baovao. Ankehitriny izay dia mangataka amin'ny fanahinao masina mba hitarika anay, mba hahafahanay manaraka anao tsy araka ny fomban'olombelona, mba teraky ny fanahy izahay amin'ny maharam-panahinay, tsy mieritreritra ny amin'ny nofo, niza na ny zaza na ny lehibe na ny tanora, niza aminay dia tokony anayko tarihin'ny fanahinao masina. Ary ankehitriny izahay dia mangataka aminao mba tsy ankina amin'ny sainay izahay, tsy ankina amin'ny nofinay, fa amin'ny fanahinao izay ambony siansa rehetra, tsy voafetra ny olombelona, malala ny zavatra rehetra. Koa tario ny fiangonanao mba tsy fikitra amin'ny fahefana, mba tsy fikitra amin'ny vola na ny olombelona, fa ianao Andriamanitra mihitsy no hitoetra ao aminay. Ianao no ameno anay, ary mba iaina izany fanjakan'Andriamanitra izany ihany koa ny firenenay, mba mamantatra ny fanjakanao, ary tsy voarebireby ny fitarihana maro samihafa eto amin'izao tontolo izao, fa hampianatra tokoa fa ao aminao irery ihany misy ny fiainana mandrakizay. Mba haritra izahay, mba hahiratra izahay, mba tsy hojamba-ara-panahy izahay, fa mahita ny voninahitra ao, ary ny fanahinay dia ho fanahy tomady, fa tsy sembana na sampisampina akory ny fanahinay, fa tena matanjaka tokoa, satria tsy fanahy osa fa mahery ny nomenao anay. Ka amin'izao andro Pentekosta izao dia havaozy mandrakariva izahay ny firenena, ny fiangonana. Eny, marary tokoa ankehitriny
ny firenenay tsy niara-nofo noho ny valana aretina ihany akory fa indrindra ny ara-panahy ka anao ilay Andriamanitra mamela ny eloka rehetra manasitrana ny aretina rehetra ianao no hanavitra ny ainay tsy hidina ny andavaka izany vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy amen. Ny kristianina teraky ny fanahy ry havana dia samy manambara ny finoany ka andeha hanambara ny finoantsika isika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana araka ny soratra masina na ny fanekem-pinoana laharana 7 izany manao hoe mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy izany ala tokana tompontsika ao, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy milalina sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy mivomaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina, izy no manambara ny fanahy isika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no mabatisantsika ao tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboa ny finoanay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Fanahy isika ny amin'ny fanasan'ny Tompo izay atolotry ny Tompo amin'izao andro sarobidy izao dia ny andro Pentekosta. Hoe Jesosy, raha misy olona mangetaeta aoka izy anatinaka isotro izay mino ahy dia isyony rano velona iboiboky avy ao an-kibony araka ny voalaza ny soratra masina. Ary ny fanahy izay foresiny mino azy no lazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Mivelatra malonantsika izao fanasana lehibe ataon'ny Tompo izao dia ny sakramenta masina araka ny antsony teo. Raha misy mangetaeta aoka izy ho afaka isotro ka ho asandrato amin'ny Tompo ny fonareo. Mety tsy mahavonjy ary tokony ataonay anao vinany misaotra anao, mankalaza anao noho ny fitiavanao anay, noho ny famonjena vitanao. Koa ankehitriny Tompo, fantatray fa Tompon'ny Tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka ianao. Feny fiderana sy fankalazana anao anan-danitra ny amin'ny serafima sy ny kerabi mirakotry ny elany, ry olom-bo avitra efa aminao, ko miano taminao zay ry fanahy masina, ry fanahy ny fahamasinana, fanahy ny fahamarinana, mba entoko ny fiobianay sy ny fankalazana manao hoe teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa i Jesosy Tompo tamin'ny alina izay namadia anazy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, raiso any ity no tenako izay omena anareo izao natao ho fahatsiarovanay. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa ninany toy izy misotro amin'ity anareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsako andrehetra ho famelan-keloka izao natao ho fahatsiarovanay, naoviana no misotro ianareo. Fa naoviana ireo ny mihinana itony mofony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo orana izy nandanitro, tsaronay dia tsaronay ny tenin'i Jesosy Kristy teo amin'ny azy fijaliana. Raiko mamela amin'ny elo ny fahatsifantany izay ataony. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, anino ionanao amika ny paradisa. Raha vehivavy indro ny zanakao, indro ny reninao. Eloi, Eloi, lama sabakitany. Mangetaeta. Raiko eo an-tananao no atolotry ny fanahiko vita. Izany fanatitra naterina indray mandeha monja ho anay teo amin'ny azy fijaliana izany
no mahatonga anay teraka indray. Koa misaotra anao zay ny amin'izany. Koa ankehitriny izay mangahataka ny fanahy masina mba hiasa aminay. Le mpanahy masina mpamelona mpahary anay mba olom-baovao. Mianta aminao zay ry fanahy ny Kristy, ry fanahy zay mivoaka avy amin'ny ray. Amasino ny mofo mba hanambara amin'ny telan'i Kristy. Amasino torak'izany ny divay mba hanambara ny rany Kristy. Fa anao Andriamanitra kosa tanteraka amin'ny teny zanaka malalanao, satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ary ao aminao Andriamanitra iray tsy tokoa mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ho antsika. Satria iray ihany ny mofo, isika koa dia tena iray ihany na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ilay rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Oe ny tompo, ianareo izay mangetaheta mankanisa ka misotroa, amindeha fefabotra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika nao laran-kira fito amin'ny 100 ampizarana ny mofo sy ny kapoka.
mitsangana isika nitry tena. Oka isika iombopo amin'ny fanitry tena manao hoe Tompo, tsy mendrika tao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendrika mandavatranoko aho. Tompo, tsy mendrika isipina zay tontolo latsaka latabatra akory aho. Kanefa olana hoe zay manatona tsy mba ho laviko mihitsy. Amen. 2:22. Jesosy Kristy, ilay mibaiko antsika mba hiaina ny fahateram-baovao. Raiso, any ity ny tenako, izao natao fahatsiarovana. Roa amby 22:7. Hoy Jesosy Kristy izay mibaiko antsika kristianina teraky ny fanahy mba hiaina sady ny fanjakan'Andriamanitra isotroinareo rehetra ity, fa ity no rako dia ny amfanekena vaovao izay alatsako andrehetra ho famelan-keloka. Misaotra anao zay Andriamanitra fefonandreraka izay mety zao sakramenta masina izao. Ianao nanavitra ny ainay tsidina nandavaka ary ny fanahinay novokisanao soa. Misaotra Tompo. Amen. Hoy ny afatra ny apôstôly masina amin'ny Efesanina 4 manomboka amin'ny 9:20. Efesanina 4 manomboka amin'ny 9:20. Aoka zay nangalatra tsy hangalatra intsony, fa leo kely aina ka hiasa tsara amin'ny tanany mba hisy omeny zay tsy manana. Aoka tsy avoky ny vavanareo ny teny maloto, fa zay tsara fampandrosoana arak'izay anaovana mba azoan'izay miainy fahasoavana. Ary izay mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanisina tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Amen. Hipetraka amin'ny fifaliana isika ianao ny rakitra sy ny rakim-pisaorana amin'ny hira voalahatra, ny hira fanampin'ny 7:20. Yes,
Kazantsika itsony tsy atao tapiloza izy no miantsona hoe sorakazo mitondrany sy ny tehinao amony no manolotra mitony kiny fanahiko na uso tuikyo yasa yese tsemba matu anamani nikuza isika tompo nisaoran'Andriamanitra lehibe isika nahazo zao Pentekosta izao dia ny tompontsoto ho amintsika rehetra saotra antsika rehetra nanaraka ny herinandro ny fanahy masina izay misy lohevitra samihafa izay niainantsika ny tombony fiadanana izay nitsodranantsika sy nampianatra antsika amin'ny alalan'ny fanahiny hiaraka amintsika mandrakariva amin'izany mampahery ny fiangonana izay ny kristianina tsirairay mihiboka tonambavaka nareo hatrany izay ao ry marary ao ny tsy salama ao ny sahirana misy ezaka ataon'ny fiangonana hitanay amin'ny fanampinan'ny sahirana ao amin'ny sampana ao amin'ny fiangonana misaotra ny biron'ny fiangonana dia kaonina olona koa zany natateraka izany rehetra izany misaotra nareo sampana na hain'ny fanampy fampitonam-bavaka mandrakarivotsika amin'ny zavatra rehetra iarabanareo zany izay mianakavy hitsangana manoloana ny alitara fantatray fa tianay anareo ary te hitanay fantatra misaotra ny tompo izahay ry mianakavy noho ny amin'ny Pentekosta misaotra anareo koa zany ampahery sy ny tonam-bavaka anay ny fitaizam-panahy manontolo ny eto Madagasikara rehetra nareo chapelle militaire rehetra dia arabaina aminaran'ny tompo nahatratra ny an'ny Pentekosta ny zanaky ny amonerie militaire rehetra fitaizam-panahy hatrany andafy miaraba anareo ny mpitanina mianakavy noho ny fahasoavana azontsika amin'ny andro Pentekosta izao misaotra ny chapelle Rotota amin'ny fandibona trany amin'ny fanaovana izao fitombam-pavahana nalainy tsara sy feo izao reo izay mianakavy kopakopa tanina aminareo te hifandray tanina aminareo misaotra anareo koa ny tonam-bavaka anay tamin'ny aretina nanjoanay mianakavy kely indrindra fa ny an'ny faniriana izay nididina zany ny masony dia misaotra ny tombo fa efa mahita tsara izy zao afaka mijery anareo Andriamanitra ny fiadanany ombanareo tratry ny Pentekosta isika ny fanahy ny fahamarinana eo aminareo ho ny tompo hoe raiso ny fanahy masina dia ho an'Andriamanitra riry ny voninahitra misaotra antsika rehetra tompo dia afaka mitehaka itsika mianakavy
raha hariva mbola misy ny herinandro masina, herinandro ny fanahy masina, raha hariva mbola misy fampianarana anankiray farany eo ambonantsika rehetra. Hitsangana isika hanao ny hira voalahatra dia atolotra ny tsodrano. 5:30. Zay ateraky ny nofo de nofo, zay ateraky ny fanahy de fanahy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.